On va lire quelques versets dans le livre d'Éphésiens, Maki chapitre 1, vitsivitsy versets 10, 11, 12 et 13. ao amin'ny Efesianina isika toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahafolo. C'est préférable de verset 9. Tsara kokoa atomboka amin'ny andininy fahasivy. Efesianina toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahasivy. Rehefa nampahafantariny ny zava-miafiny ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasainy tenany, ahatanterahany ny fitondrana atao mandra-pahatapitry ny andro voatendry, anangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny ety an-tany, dia ho ao aminy koa no andraisantsika ny lova rehefa notendrena mialoha rahateo isika araka ny fikasan'izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny sitrapony, mba ho fiderahana ny voninahiny izahay izay nanantena voalohany any Kristy, izay nitokianareo koa rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara ny famonjena anareo, ao aminy koa ianareo rehefa nino ka nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina izany araka ny teny fikasana izay santatry ny lovantsika mandra-pahatonga ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny. Après, on va lire dans Isaïe 43, versets 7 et 21. Aorinan'izany dia ho vakitsika Isaia 3:20 Là-bas, on andininy va fafito lire le but de notre création. sy faharaiky amby roapolo. Ao no hamakitsika ny zava-kendreniny namoronana antsika. Isaia 3:20 andininy fahafito ary faharaiky amby roapolo. Dia izay rehetra antsoina amin'ny anarako fa nohariko ho voninahitro izy, izaho no namorona azy, eny izaho no nanao azy. Raiky amby roapolo. Zao olona noforoniko ho ahy izao no anambara ny fiderana ahy. Dans cette portion de la parole de Dieu, il Et nous on nous montre dit, le nous but tenons de Dieu dans notre création, dans ce monde. Dia asehony amintsika zava-kendren'Andriamanitra tamin'ny namoronany antsika teto amin'izao tontolo izao. Et si on comprend le but de Dieu, alors on peut vivre selon la volonté de Dieu. Ary rehefa fantatsika natakatsika ny zava-kendren'Andriamanitra dia afaka mivelona ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra Dans isika. Éphésiens, ils disent, verset 11, il nous a élus. Ao amin'ny Efesianina andininy faharaiky amby folo amin'ny toko voalohany En avant, dans la pensée de Dieu, il y avait un but. notendreny mialoha isika De taloha nous tao choisir. an-tsain'Andriamanitra dia nanana zava-kendreny izy nifidy atsika C'est pour sa gloire. dia ho voninahiny. Alors, on résume le but de Dieu, c'est il vous a créé pour un but. Raha Pas pour fitinina ny vivre zava-kendren'Andriamanitra pour dia nohariny ianao ho amin'ny zava-kendrena iray fa tsy hoe hivelona ao an'ny vous-même. tenanao Les ihany. animaux, il les a créés pour but, pour nourrir le monde et aussi servir Dia l'homme. mba amelomana ny olona sy anompo ny olona no namoronana azy. Mais nous ne sommes pas des animaux. Fa isika tsy mitovy larana amin'ny biby. Nous sommes créés par Dieu Isika dia noharin'Andriamanitra dans son image, hitovy endrika dans aminy, sa nature. hitovy toetra aminy, Et il a mis son esprit en nous. ary napetrany ny fanahiny ho ao Nous anatintsika. sommes créés esprit
et corps. no ariana ho fanahy sy vatana Quand isika. il a créé notre corps, il a sifflé dans notre corps. Rehefa nahary ny vatantsika izy dia nofofony ny Et quand fofonaina tao amin'ny tenatsika, il a sifflé son Saint-Esprit dans nous ary nofofony tao amintsika ny fanahy masina pour accomplir son but d'être en contact et en relation mba hanatanterahany avec zava-kendreny Dieu. dia ny ifandray sy ifandray amin'andriamanitra hatrany. Alors si on a l'Esprit de Dieu, on peut être en contact avec Dieu. Koa raha manana ny fanahin'andriamanitra isika dia afaka manana ny fifandraisana entendre Dieu, amin'andriamanitra, on peut parler avec Dieu. afaka miaino Et an'andriamanitra avec isika ary cette miresaka aminy, communication, ary amin'izay fifandraisana izay nous sommes préparés pour hériter la vie éternelle. dia ho voaomana isika mba handova ny fiainana Après mandrakizay. ce monde, il a son plan de nous prendre au ciel. Ao aoriana n'izao ny eto amin'izao tontolo izao dia manadrafitra izy hitondra antsika ho any an-danitra. Ça, c'est important. Zava-dehibe ary zany. Les personnes qui ne sont pas sauvées, qui ne comprennent pas la parole de Dieu, Ny olona izay mbola tsy voavonjy, tsy mahatakatra mahafantatra ny ils ont son tenin'andriamanitra idée. dia manana ny fisainana Et izy, selon leur idée, c'est un monde que Dieu a créé seulement et c'est tout. ary araky ny heviny dia no arian'andriamanitra fotsiny Mais izao tontolo izao s'il y dia a izay. un but de notre création, Fa raha misy ihany zava-kendrena tamin'ny namoronana antsika pour sa gloire, dia ny hovoninahiny, ça c'est le but de Dieu. izay no zava-kendren'andriamanitra. Il nous a choisis et Nifidy antsika izy nous sommes venus à lui par la parole de la vérité de Dieu. ary dans la manatona azy isika amin'ny alalan'ny tenyny fahamarinan'andriamanitra dia ny baiboly, Parce que nous sommes élus de Dieu, satria isika dia nofidin'andriamanitra prédestinés pour un but, ary notendrena mialoha ho amin'ny zava-kendrena anankiray, d'être conformés à l'image de son Fils. nitovy endrika amin'ny zananylahy. Ça, c'est la vue de Dieu. Zany no Et nous zava-kendren'andriamanitra, devons vivre pour cette vue. ary tokony hiaina sy hivelona ho amin'ny zany zava-kendrena izany isika. Et si on connaît ça, alors on va accomplir la volonté de Dieu dans notre création. Ary raha mahafantatra an'izay isika dia ahatateraka ny sitrapon'andriamanitra tamin'ny namoronany antsika. Quand Dieu a créé le monde, il a créé aussi le ciel. Rehefa nahary izao tontolo izao andriamanitra dia nahary ny lanitra ihany koa izy, Il a mis tout en forme et en ordre. ary dia nalaminy sy narindrany avokoa ny zavatra Et rehetra. quand il a créé le ciel, il a créé des anges Ary rehefa nahary ny lanitra izy dia nahary ny anjely ihany pour koa, l'adorer, pour le glorifier. mba hidera sy hankalaza amin'ny voninahitra azy. Mais après, on est tombé de la volonté de Dieu Nefa taty aoriana dia nianjera tsy nanao sitrapon'andriamanitra ireo, et c'est Lucifer qui a été la cause, qui était dans ce temps-là le chef de tous les anges. ary Lucifer ny andohany zany izay lehibe ny anjely tamin'izany On vanim-potoana va izany. lire ça dans Isaïe 14, Vakina izany ao amin'ny Isaia toko fahaefatra ambin'ny folo. versets 12 à 13. Isaia toko fahaefatra ambin'ny folo, andiny roa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo. Isaia efatra ambin'ny folo, roa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo. Endre latsaka avy any an-danitra ianao, ry Lucifera, zanaky ny maraina. Voakapa hianjera amin'ny tany ianao, ry ilay nandripaka ny firenena. Fa efa nanao anakapo ianao hoe any an-danitra no hiakarako, ary any ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo atendrombohitra fivoriana any amparany avaratra aho. Alors, Lucifer est la source d'affaiblir toutes les nations, ou déçu toutes les nations. Koa Lucifera no niandohan'ny fandemenany firenena rehetra sy famitahana ny firenena rehetra, Ou pour cette échéance qu'il a commis, ary zay fahalavonina izay nataon'izay. quand il a décidé, il a vu tous les anges glorifier Dieu, et lui qui directionnait toutes les Rehefa hitany fa adorations. nanome voninahitra an'Andriamanitra avokoa ny anjely rehetra, fa izy no nitarika ny Orgueil fankalazana a rentré tamin'izany dans son cœur, il voulait prendre partie de cette adoration. dia niditra tao anatin'ny fony ny avinavina ka tiany mba ampahany amin'izany Et fiderana à izany ce moment, akaminy. Dieu a tiré sa grâce de lui. Tamin'izay fotoana izay nisoron'Andriamanitra Il tsy était ho ao aminy maudit de fahasoavana, Dieu et
transformé en un diable. Nozon'Andriamanitra izy ary tonga devoly. Et c'est lui qui dit le problème et la raison de toute l'échéance du monde de suivre le péché. Raha angory fototry ny afony olana rehetra eto amin'izao tontolo izao anarahan'ny fahotana. C'est le commencement de la péché. Zay no ny andohan'ny fahotana. Quand il a déçu l'homme de le suivre et de l'obéir. Rehefa namitaka ny olombelona izy mba hanaraka sy hankatoh azy. Et nous, quand nous sommes créés à la forme de Dieu, ary isika izay noariana hitovy et à son amin'Andriamanitra image, manana ny endriny de connaissance et de comprendre, parler, bien exprimer, manana fahalalana sy miteny miresaka tsara ary maneho hevitra. Dieu nous a créés dans une façon que nous pouvons comprendre et entendre et s'exprimer. Andriamanitra dia nahary antsika tamin'ny fomba anankiray azahoantsika miaino a, miteny, maneho hevitra. Et parce qu'il est esprit, il nous a créé aussi esprit. Ary satria fanahy izy dia nohariany fanahy koa isika. Et alors nous, comme esprit, nous pouvons être joints à Dieu, nous serons un esprit. Ary amin'ny mahafanahintsika dia mety hitambatra amin'Andriamanitra isika ary dia tonga ho fanahy iray aminy. Ça, c'est le privilège que nous recevons dans la conversion, quand nous sommes régénérés par Dieu. Zany ny tombontsoa raisintsika eo amin'ny fiovampo rehefa no Et avaozin'Andriamanitra après, isika. nous recevons le Saint-Esprit Aoriana zany dia nandray ny fanahy masina isika et nous sommes remplis du Saint-Esprit pour nous guider et former notre ary dia vie. no et fenona ny guider fanahy notre masina vie. isika mba hitarihana antsika sy hitarihana ny fiainantsika. Et la façon que Dieu nous a créés, il a Ary ny créé fomba le noarian'Andriamanitra antsika cœur dans le corps de l'homme. nasiany fo tao anatin'ny tenan'ny olombelona. Et le cœur de l'homme ne peut pas être satisfait et ni heureux Ary tsy mety ho afa-po zany fon'ny olona izany na ho sambatra il ne peut pas. tsy mety ho afa-po mihitsy. Mais s'il est consacré à Dieu et il suit Dieu selon la connaissance de la parole de Dieu, Fa raha voatokana ho an'Andriamanitra izy ka manaraka an'Andriamanitra araka ny fahalalana ny tenina il peut comprendre Dieu, il peut faire la volonté de Dieu. amin'izay fotoan'izay dia mety hafantatra an'Andriamanitra izy ary hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Alors l'homme a un cœur qui est créé par Dieu et l'Esprit de Dieu travaille par notre cœur. Dia manana fo noharian'Andriamanitra ary ny fanahin'Andriamanitra dia miasa ao anatin'ny fotsika sy amin'ny alalan'ny fanahintsika. Et le but du diable, c'est abîmer le cœur de l'homme, Ary ny zavak'endrin'ny devoly dia ny hanimba ny fon'ny olombelona, le détruire, ny hanimba azy, le faiblir. ny ampandemy azy. Et ça, c'est une chose qui est très importante de comprendre. Ary zavatra mavesa-danja tokoa tokony ho fantatrao zany. Et la façon que le diable détruit le cœur de l'homme, c'est par le moyen de vanité. Ary ny fomba hanimba ny devoly ny fon'ny olona dia amin'ny alalan'ny zava-pona. Et cet cœur que nous en avons, Ary io fo izay ananantsika io c'est possible qu'elle doit être déçue dia mety ho voafitaka io et suivre vanité et Anaraka être zava-pona. adoucir ary mety ho mafy et perdre l'Esprit de Dieu et la présence de Dieu dans son corps. dia amery ny fanahin'Andriamanitra sy ny Et ça, fanatrian'Andriamanitra c'est eo le amin'ny travail du tenantsika. diable. Ary zay no asan'ny devoly. Alors, c'est pour ça Jésus, il a averti, il dit, above all things, Zany preserve your heart, mampitandreman'ny watch your heart. tompo hoe ambony ny zavatra rehetra tandreminy fonareo Because out of the heart, all the issues of life. satria avy ao am-po ny voahany zavatra rehetra eo amin'ny fiainana. Et comme croyons maintenant, Ary amin'ny mahampino et comme ankehitriny des gens qu'on a connu la vérité, ary amin'ny maha-olona et izay nous vivons dans nampahalalana ce ny marina monde, ary mivelona eto amin'izao tontolo izao nous isika sommes confrontés à la possibilité que notre cœur soit adoucir. miatrika ny mety fahatanterahany hoe fahamafisam-po isika Et déçu. sy fo C'est voafitaka. comme ça que viennent les problèmes dans l'église. Les gens sont rétrogradés no ahatongavany olona et ny eo retournés fiangonana à la vanité. miverin-dalana ny olona ary miverina Ce indray n'est pas le plan de amin'ny Dieu. zava-pona
La plainte de Dieu, c'est de préserver notre corps plus que toute chose. Fa ny drafitr'Andriamanitra dia ny hitehirizana ny fontsika mihoatra noho ny zavatra rehetra. Above all, we must watch our heart is not hardened, Tandremo ny fonareo mihoatra noho ny zavatra neither rehetra deceived, mba tsy hamafy parce que c'est dangereux. na ho voafitaka fa Si notre cœur mampitoza est izany. déçu, Mampitoza raha ohatra ka ny fontsika nous voafitaka perdons le Seigneur dans notre vie. dia mamery ny tompo eo amin'ny fiainantsika isika. Et ça, c'est le travail du diable avec la vanité de ce monde. Zany no asan'ny devoly miaraka amin'ny zava-pohana n'izao tontolo izao, Comme lui, il a perdu le ciel, satria izy efa namery ny il va lanitra faire un effort de nous faire perdre aussi le ciel. dia ikely aina koa izy mba hameresantsika ny lanitra. C'est pour ça que la parole conseille, above all things, watch your heart. Zany no antony ananara ny tenin'Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra tandremo ny Et fonao. Jésus a donné dans le livre de Luc Jesosy dia nanome ao amin'ny boky ny Luka avertissement là-bas, fampitandremana la danger que notre cœur peut être adoucir. ny amin'ny loza hoe mety mihamafo ny On fotsika. va le lire comme ça vous le comprenez. Ho vakina izany mba ho fantatrao. Lioka 2:4 4:30. Lioka 2:4 4:30. Ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesaran'ny fahavokisana loatra sy ny fahamamona ary ny fanahina izao fiainana izao ka ho avy tampoka aminareo izany andro izany. Alors notre meilleure sécurité de faire de Jésus notre ami. Ny antoka tsara indrindra ho antsika ary dia ny hanao an' Jesosy ho Parce que son sakaizatsika. plan, que son cœur, notre cœur soit le trône de Dieu. Satria ny drafiny ny fotsika mba ho seza Et si fiandrianan'Andriamanitra. notre cœur est le trône de Dieu et Jésus est dans notre vie, Ary raha ny fotsika seza fiandrianan'Andriamanitra Jesosy ao anatin'ny fotsika, alors nous sommes sécurés et lui va nous protéger jusqu'à amin'izay la fotoana fin. izay dia voaro isika ary izy aharo atsika hatramin'ny farany. Si vous faites de Jésus votre ami, Raha ataonao namanao Jesosy il va vous bénir et il va assurer votre salut éternel. dia hitahanao izy ary hanome antoka ny amin'ny famonjenanao mandrakizay. Ou dans ce monde nous sommes amis de Jésus ou ennemis de Jésus. Eto amin'izao tontolo izao na isika sakaizan'i Nous Jesosy pouvons être na amis isika si fahavalon'i nous Jesosy. obéissons, nous suivons la parole de Jésus. Mety ho namany na sakaizan'i Jesosy sika raha manaraka sy mankatao ny tenin'i Jesosy. Et tout ce que vous avez besoin dans ce monde se trouve en Jésus. Ary izay rehetra mety ilainao eto amin'izao tontolo izao ao amin'ny Jesosy Que no ce ahitana soit azy. physique ou spirituel. Na inona na ara-batana Même na si vous ara-panahy êtes malade, na dia marary aza ianao, lui, il est capable de vous guérir avec ses meurtrissures. izy mahay manasitrana anao tamin'ny diakapoka Si natao votre taminy. vie est donnée à Jésus, il Raha va ny prendre fiainanao soin de vous. voatolotra ho an'i Jesosy dia hevitra sy hikarakaranao Vous izy. serez son enfant Ho tonga zanany ianao et lui, il sera votre grand frère. ary izy kosa no Il va rahalahy prendre sy tous anata vos besoins sokonao. au trône de Dieu. Hoentiny eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra Et izay nous rehetra sommes mety ho ilainao. promis par Jésus que tout ce qu'on demande dans son nom, le Seigneur va nous donner. Ary efa nanome fampanantenana Jesosy fa zay rehetra angatantsika amin'ny anarany dia omeny ny tompo izany. Et une fois, il a dit, mes ennemis qu'on n'a pas voulu que je domine sur leur vie, Ray leur mandeha vie, dia hoy izy, ireo fahavaloko tsy manaiky anjakako ireo, portez-les ici et tuez-les devant moi. ento ty amiko ka vonoy eto anatrehako. Alors, Luka toute 7:17. personne ici Ko ny olona rehetra tsirairay avy eto qui n'a pas Jésus dans son cœur et il domine son vie, izay tsy sa manana fin Jesosy sera destruction. ao anatin'ny fony, tsy manapaka ny fiainany, ny fiafarany dia faharavana. Vous ne pouvez pas être neutre. Tsy azonao ataony latsaka anelanelany. Peut-être dire, non, je ne veux pas ni Jésus ni rien, je vais rester comme ça. Ho angamby ianao za tsy momba na Jesosy na iza fa te hijanona amin'izao Ça, les philosophes de ce monde, zany filozofin'izao ils tontolo veulent izao. séparer eux-mêmes et ils veulent suivre leur sagesse. Dia aminavaka ny tenany izy ary anaraka ny fahindreny. Mais les gens d'éducation de ce monde et sagesse de ce monde, Ny olona nahazo fanabeazana sy fahindrena teto selon amin'izao la tontolo parole izao, de Dieu, il dit, le fou a dit qu'il n'y a pas un Dieu. araka ny tenin'Andriamanitra dia voalaza hoe ny adala no manao hoe Si tsy vous misy essayez Andriamanitra. d'entendre
les éducateurs ou les personnes qui croient qu'ils sont instruits. Moi, je les appelle, vous êtes instruits d'être fous. Parce que le fou, il a dit qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de jugement. Vous parlez un peu avec les grandes personnes de ce monde, vous allez entendre un peu de leur philosophie. Si vous le parlez de l'enfer, il ne va pas croire. Il dit non, l'enfer est ici, à Madagascar. La pauvresse, c'est l'enfer. Pauvreté et toutes les difficultés. Ça, c'est l'enfer. Mais ça, ce n'est pas l'enfer. L'enfer, il y a fire and brimstone. Et la souffrance de ceux qui sont dans l'enfer monte au ciel jour et nuit. Mais ceux qui maintenant ne veulent pas croire de l'enfer, mais à seconde seulement après qu'ils ferment les yeux, ils vont être des croyants. Pas pour leur salut, mais pour prier pour miséricorde. Quand le riche qui n'a pas respecté le besoin de Lazarus, la parole de Dieu dit, il a ouvert ses yeux à l'enfer. Et il a dit, je souffre ici. Et il a vu de loin Abraham. Il a dit, Azaphat et Abraham, s'il vous plaît, envoyez-moi. Elle est devenue maintenant mandant. Quelques gouttes pour refroidir un peu mon langue parce que je souffre. Après, Abraham a répondu, non, non, c'est déjà fixé par Dieu, nous ne pouvons pas venir chez vous, ni vous chez nous. Alors bien maintenant, moi je suis à l'enfer, mais je ne veux pas mes frères viennent ici. Cette personne est devenue miséricorde maintenant. Et alors Abraham dit, ce n'est pas possible. La place est fixe, la distance est fixe maintenant. Vous l'avez fixé parce que vous avez refusé d'avoir Jésus dans votre vie. Et il n'y a pas espoir. Vous ne pouvez pas venir, ni nous autres on peut venir aller là-bas chez vous, ou aller dans le monde. Il dit bien envoyer quelqu'un pour prêcher, quelqu'un qui est ressuscité de la mort, et qu'il prêche à mes frères et ma parole pour qu'ils n'y viennent pas ici. Alors la réponse était, c'est trop tard. On a Moïse et on a les prophètes. Même si quelqu'un ressuscité de la mort viendra là-bas, mais Jésus est déjà ressuscité, mais il continue encore à être maflou, il ne veut pas croire, il veut croire leurs idées et leur philosophie. Il n'y a pas espoir. Alors, frères et sœurs, nous avons la situation du monde devant nous. Des âmes qui sont milliers et milliers à Madagascar qui ne reçoivent pas Jésus dans leur vie. Mais il a une langue un peu longue. Il apprend et il écoute il critique Jesús mamonzy.
Maintenant même les majorités des chrétiens formels dans les églises formales, on a eu les chances de les présenter la vraie évangile. Mais il ne veut pas. Il dit non, nous avons la vraie religion. Mais si vous examinez leur religion, ils vivent dans le péché, mensonge, tout le temps. On ne sait pas le chemin du salut. Le chemin du salut n'est pas être religieux, mais être converti. By the regeneration. And the Spirit of God, et l'Esprit de Dieu. Et nous, quand nous sommes sauvés, maintenant vous savez bien, vous étiez maflou un jour. Mais quand vous êtes, le Seigneur vous a guidé jusqu'à la porte de Jésus. Vous avez entendu la vérité de votre salut. Et vous avez reçu la vérité, vous avez reçu Jésus comme votre sauveur. Et vous êtes régénéré et reconverti complètement. Il n'y a pas salut s'il n'y a pas conversion. On prend cette occasion-là de vous expliquer la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être sauvé par héritage religieux. Mais vous devez être converti, changé de dedans à dehors. Parce que la condition de salut, il dit tout ce qu'on a reçu, il nous a donné puissance mais ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ne veulent pas prendre Jésus, ni soumettre leur vie à Jésus, ils seront perdus éternellement. Le Seigneur vous a guidé votre pied de venir ce matin ici pour entendre la vraie vérité qui va sauver votre âme. Il n'y a pas autre sauveur sauf Jésus. Et vous devez le recevoir et soumettre votre vie à lui pour qu'il rentre dans votre cœur et dans votre vie. Et il vous change, il vous donne son esprit dedans pour savoir comment suivre Dieu. Le salut n'est pas dans une église. Le salut, ça se trouve à Jésus Mamundi parce que ici on prêche la vraie vérité qui sauve les âmes. Nous ne sommes pas les sauveurs, c'est Jésus qui sauve. Mais nous présentons seulement un sauveur. Et vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne recevez pas cette sauveur dans votre vie, dans votre cœur. Et quand vous recevez ce sauveur, il va vous changer. Le diable va fuir de vous. Tous les péchés que vous commettez maintenant, il va être enlevé de votre cœur et de votre vie. Et après, vous recevez Jésus dans votre vie. Et si vous avez Jésus dans votre vie, vous serez sauvé. Pas par votre œuvre, mais par l'œuvre qu'il a fait sur la croix de Calvaire. Tous les hommes dans tout le monde sont nés par péché dans leur cœur. Et alors la seule moyen de les convertir, c'est de présenter Jésus qui sauve. Et comment il sauve? Il a voulu donner sa vie mort pour nous. Et nous pouvons avoir le pardon et le salut éternel quand on donne notre vie à Jésus. Et lui nous change et nous pardonne. Et Dieu le Père nous pardonne de tous nos péchés
mamela atsika tamin'ny Parce que fahotantsika Jésus rehetra est mort pour nous. satria Jesosy efa maty ny soloterana. Alléluia. On va vous donner une chance ce matin omena anjara ianao zao maraina zao de réfléchir bien mba eritreretanao tsara. pourquoi vous êtes créés. Ho amin'inona moa namoronana anao? On l'a lu dans la parole de Dieu. Narinanao efa Pour mivakitsika tato le amin'ny but tenin'Andriamanitra de la izany. gloire de Dieu. Ny zavakendrena dia no voninahitry'Andriamanitra ianao Et io. vous ne pouvez pas accomplir la gloire de Dieu et la volonté de Dieu si vous ne soumettez pas votre vie à Ny Dieu. voninahitry'Andriamanitra na hanao ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy ampileferina ao amin'Andriamanitra ny fiainanao. On va vous donner chance, on va vous présenter Jésus aseho aminao et Jesosy, c'est à vous à décider. anjaranao zao ny manapa-kevitra. Tout ce qu'on a reçu, Izay rehetra nandray azy, reçu comme sauveur, nandray azy ho mpamonjy, quelqu'un qui est mort pour eux, dia ilay mpamonjy maty ho anao, de payer le prix que le Seigneur, le Père demande. nandoa ny vidiny izay nitakin'ny ray. Le jour que vous péchez, vous allez mourir, ou mourir vous-même. Izay anotanao dia ho Mais faty si vous ianao. allez vous mourir pour votre péché, vous ne pouvez pas ressusciter. Nefa raha ianao no fatiny amin'ny fahotanao dia tsy afaka hitsangana amin'ny maty ianao. Mais Jésus, il est venu pour amener les péchés, nos péchés dans son corps, Fa Jesosy dia tonga mba hitondra ny fahotantsika teo pour amin'ny tenany, satisfaire la justice de Dieu. mba hanome fahafaham-po ny Alors, fahamarinana si on Andriamanitra. reçoit ce que Jésus a fait pour nous, Koa raha isika mandray izay nataony Jesosy ho le antsika, Père nous pardonne ny ray amela et nous antsika donne la vie éternelle. ary hanome antsika ny fiainana Écoutez mandrakizay. bien la parole. Eno tsara ary ny tenin'Andriamanitra. Jaona toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Tout ce qu'on a reçu, Izay rehetra nandray, reçu quoi? nandray Reçu inona? le Seigneur Jésus qui est mort pour eux, Nandray an'i Jesosy tompo izay maty ho an'ny olona, comme un remplaçant à la place que eux morts et ne peut pas ressusciter, mais Jésus est mort et misolo ressuscité antsika. de nouveau. Raha tokony hoe ianao maty, tsy afaka nitsangana tamin'ny maty intsony. Jesosy kosa maty noho ny elo tao ary nitsangana tamin'ny maty. Le Seigneur a envoyé les apôtres à aller prêcher, répentez-vous. Jesosy tompo dia naniraka ny apôstôly hoe mandehana mitory ny filazantsara hoe mibebay ianareo Le royaume de Dieu approche de vous. fa manakaiky ianareo ny Et ce fanjakan'Andriamanitra. matin, le royaume de Dieu approche de vous. Ary amin'ity maraina ity Si manakaiky vous ianao ny recevez Jésus fanjakan'Andriamanitra. comme votre sauveur personnel Raha qui est ianao mort pour vous, mandray an' Jesosy ho mpamonjy ny tenao et manokana vous izay maty donnez ho anao, votre vie au Seigneur, ka ianao manome fiainanao amin'ny tompo, vous aurez le droit, selon la parole de Dieu, d'être enfant de Dieu. ianao dia hanana zo araka ny tenin'Andriamanitra hoe ho tonga zanak'Andriamanitra. Les gens qui n'ont pas assisté à ce moment, qui critiquent ce Ny moment, olona izay mbola tsy nanatrika teto amin'ny Jesosy mamonjy ary manakina ny ils ne Jesosy comprennent mamonjy, pas l'évangile. tsy mahatakatra ny filazantsara Ils izy ont ireny. des traditions seulement. Fomba fanaondrazana no ananany. La tradition qu'il a christianisée quand j'étais bébé. Ny fanaondrazana hoe natao kristianina fony voazaza. Alors après qu'on l'a baptisé, on a dit maintenant vous êtes chrétien. Ary rehefa natao batisa tamin'izany izy dia tonga Mais kristianina cette ny lazana baptême azy. de bébé ne change pas le cœur, Fa iny batisan-jaza iny tsy manova ny ni fo, change l'esprit. na nanova ny fanahy. Non, il Tsy ne change pas. tsy manova iny. Il seulement fait une plaque sur vous que vous êtes une personne traditionnelle. Fa manamarika anao fotsiny Vous zany avez hoe seulement le nom, mais pas le manaraka amin'ny vrai fanaondrazana ianao. salut et le vrai vie. Anarana fotsiny no anananao fa tsy ny tena famonjena marina sy ny fiainana. La parole de Dieu est tellement claire. Tena mazava loatra ny Et tenin'Andriamanitra. maintenant, Madagascar est un problème. Ankehitriny latsaka katerena Et la Madagasikara. fin approche. Atombotra ny farany. La fin approche. Atombotra ny farany. Malheur à lui qui n'est pas prêt de rencontrer son Dieu. Loza ho an'ny olona izay mbola tsy vonona iaona amin'Andriamaniny. Alors s'il y a un péché dans votre vie Koa raha misy fahotana eo amin'ny fiainanao, et vous n'avez pas reçu encore Jésus comme sauveur ary personnel, mbola tsy nandray an' Jesosy ho mpamonjy ny tenanao manokana ianao, vous allez être perdu éternellement. ho very anie ianao, ho very mandrakizay. Malgré que vous croyez que vous êtes membre d'une église Na dia atao aza marne, hoe mino anao fa mpikambana amin'ny fiangonana anankiray izay marina, marne dans les traditions, marina amin'ny fomba fanaondrazana, mais pas dans la vérité. fa tsy ao amin'ny fahamarinana. Vous pouvez être traditionnellement
mety ho mpanaraka amin'ny fanaondrazana kristianina ianao ka tonga mais ce kristiana n'est pas le salut de Dieu. nefa tsy izay ny famonjen'andriamanitra. Jésus a envoyé de convertir, dire voilà le message de Jésus. Répentez-vous parce que le royaume de Dieu approche de vous. Ary zao no afatry Jesosy mibebay ianareo fa manakaiky anareo amin'ny Si vous fanjakan'andriamanitra. n'avez pas répondu, vous Raha n'êtes mbola pas tsy mibebaky ianao vraiment converti, dia mbola tsy niova fo marina il n'y ianao. aura pas un ciel pour vous, il y Ary aura tsy misy l'enfer ny lanitra ho anao éternel. fa ny isy ho anao dia ny helo mandrakizay. Et malheur à vous si vous allez mourir dans les traditions. Ary loza ho anao raha ho faty ao amin'izany fanaondrazana izany Et ianao. tant que nous pouvons et nous avons l'occasion, on va vous présenter le Seigneur. Raha mbola azonay atao koa ka manam-potoana izay dia asehoanay anareo ny tompo. Nous ne voulons pas être responsables pour votre sang. Tsy te ho tompon'andraikitra any amin'ny ranao Parce izay. que Dieu, avant qu'il juge quelqu'un, Satria Andriamanitra mialohan'ny hitsarany olona anankiray il doit avoir un raison tsy maintsy manana antony izy aloha. de prêcher l'évangile. Toriana aloha ny Et il a filazantsara. dit que cet évangile sera prêché partout Ary izy no avant nilaza le ity fin. filazantsara ity toriana eny tontolo eny mialoha no atongavany farany. Allez prêcher l'évangile, Mandehana toriana ny filazantsara. avertir les gens, Ampitandremo ny olona. tous ceux qui va le recevoir comme sauveur et Ils soumettre leur vie à Jésus. Andray azy ho mpamonjy sy mampilefitra amin'ny fiainany amin'ny Il sera Jesosy sauvé. dia ho Mais voavonjy ceux qui ireny. refusent, il sera condamné. Fa izay mandà kosa dia andray famina Et nous ne melohana. voulons pas avoir votre sang sur notre Ary main. tsy tianay hoe ho ampelatananay ny rahanareo. Que nous sommes responsables pour votre damnation. Ka hoe ho tompony andraikitra ny nanamelohana anao On izay. est toujours prête de donner chance partout. Vonina mandrakariva izay anome On anjara ny dit, rehetra. répentez-vous, Zao no ambarana hoe parce que le mibebay anareo royaume approche de vous. fa manakaiky anareo ny Et le royaume fanjakan'andriamanitra. approche, et si vous l'acceptez, Ary zany fanjakan'andriamanitra zany si vous manakaiky. répondez, Karaha ianao il va manaiky rentrer en vous. mibebaky ianao ka manaiky dia hiditra ao anatinao Et zany l'apôtre fanjakan'andriamanitra izany. Paul a expliqué le vrai salut Ary est Christ apôstôly en Paul vous et dia l'espoir nanazava de amin'ny la famonjena gloire. marina hoe Kristy ao anatinareo Vous ne no pouvez pas fanatenany arriver au voninahitra. ciel par les traditions, Tsy azonao atao no tonga ny an-danitra amin'ny fanarahana ni le fomban-drazana baptême de bébé. na ny batisan-jaza. Seulement par recevoir Jésus dans votre cœur, Ny any ahatongavanao andeny mandray an Jesosy ao anatin'ny et votre fonao. cœur va faire la volonté de Dieu selon la parole de Ary ny Dieu. fonao dia anao sitrapon'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra. Alors on va vous donner une chance, Noho izany menanjary ianao on va ankehitriny. tous prier. Nous autres les sauvés, on va prier pour votre salut. Izay efa voavonjy dia mivavà ho an'izay mbola tsy voavonjy. Que le Mba Seigneur hamonjena azy. vous sauve, Ny tompony vous hamonjy change anao. votre Ny cœur tompony hanova amin'ny fonao. et vous donne humiliation de repentir. Ka hanome anao fietrena Reconnaître mba que vous êtes hibebaka. pécheur Mieke fa mpanota et ianao vous avez besoin d'un sauveur. ary mila mpamonjy ianao. Et le Seigneur est près de vous maintenant. Ary ny tompony eo anilanao ankehitriny. Si vous allez repentir Raha mba hibebaka et ianao recevoir ce qu'il a fait sur la ka croix, handray izay nataony teo amin'ny vous azo pouvez fijaliana être sauvé. dia mety ho voavonjy Bien, ianao. on va prier tous. Miaraka hivavaka avokoa isika rehetra. Nous aimons à s'agenouiller et repentir et bien prier. Tia tsika eto ny mandoalika sy mivavaka tsara. Humiliez vous-même Manetretena ary ianao et donnez votre cœur au Seigneur. ary atolory ny fonao any. Répentez-vous, Mibebay parce ianao que le royaume de Dieu satria approche de vous. manakaiky ianao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Il veut rentrer dans votre cœur. Te hiditra ao anatin'ny Il fonao veut izy. changer votre vie. Te hanova ny fiainanao Il veut vous izy. donner la vie Te éternelle. hanome anao ny fiainana mandrakizay izy. Malheur à vous si vous allez refuser tout ce qu'on Loza a ho anao. refusé. Raha anda ianao zay rehetra nanda Il n'a pas voulu que Jésus domine sur leur vie. ka tsy nanaiky hanapahan Jesosy ny fiainany. Portez-le ici et tuez-le Ento devant eto moi. anatrehako izy ary vonoy eto anatrehako. L'abus de votre création que vous- Zava-kendrenany tamin'ny famoronana anao et votre salut éternel. dia ny famonjenanao mandrakizay. Miake ny elokao lazao amin'ny tompo Et le Seigneur marina. dit dans sa parole, si Ary on ny tompo confesse notre ao péché, ny teniny hoe raha miaiky ny il fahotatsika est isika fidèle de nous pardonner et délivrer. dia mahatoky sy marina izy mamela atsika ary manafaka atsika. Confessez, le Seigneur est près de vous. Mieke fahotana fa Il eo veut sauver akaikinao votre âme. te hamonjy ny fananao izy. Dites la vérité, dites que j'ai péché contre toi. Lazao ny marina, lazao fa nanota teo anatinao aho. Suivez la formalité et les Nanaraka ny traditions. fombafomba sy ny fanaondrazana Mais aho. je viens à toi, change-moi et Fa pardonne-moi. manatona anao ankehitriny Donne-moi la ovao vie aho éternelle. mamelany meo Remplis fiainana dans mon mandrakizay aho midira ao anatin'ny foko. On va prier tous. Hiaraka hivavaka avokoa isika rehetra.